safidy izay atolotra ao dia ny fiainana mandrakizay. Fantatrao tokoa Andriamanitro fa betsaka ny zavatra izay mamilo ny fo sy ny sainay ka tsy ahitanay izany zavatsoa atolotra ao izany, ka tsy andrenisanay ny feonao miantso. Mangataka nefa izay mba tario amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay ka mpahirato ny maso jamba rehetra ahita ny tananao mitsotra te andray, ary ampaladio ny sofina marenina rehetra mba handre ny feonao mitaona anay handray izany fanomezan-dehibe atolotra ao izany. Saotra indrindra no fanatanterahanao izany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, ary mangataka izay Jesosy mba harovy afenao ambany fahasoavanao isan'andro amin'izao sisa izao. Amin'ny anaranao mangatana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao alahady izao dia raha tsika mahita ao amin'ny filazantsara araka Mateo ny toko 2:20. Mateo toko 2:20, ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 7:70. Mateo toko 2:20, ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 7:70. Toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mihaino fanoharana hafa koa. Nisy lehilahy tompotrano nanao tanim-boaloboka dia namefy azy, ary namefy azy manodidina dia niady famaizana ao anatiny, dia nanao tilikambo ary dia naofany tamin'olona mpiasa tany izany ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy. Ary rehefa mbiakaiky ny tao-pahakarana dia naniraka ny mpanompony izy hakany amin'ny mpiasa tany handray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany nisambotra ny mpanompony, ka ny anankiray no kapohiny, ary ny anankiray no vonoiny, ary ny anankiray no torahany vato. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy. Maro no teo fa nataony toy izany koa ireny. Ary no ny farany dia naniraka ny zanany akany aminy izy, ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Kanjo ny mpiasa tany no nahita ny zanaka dia niresaka hoe ity mpaloha, andeha vonotsika izy dia ho lasantsika ny lovany. Ary nisambotra azy izy dia namoaka azy teo ivelan'ny tany voaloboka dia namono azy. Ko raha tonga ny tompon'ny tany voaloboka, ataony ahoana moa izany mpiasa tany izany? Hoy izy taminy, ataony loza tokoa ny andringanany izany olon-doza izany. Ary ny tany voaloboka dia ahofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'ny fotoany avy. Dia hoy Jesosy taminy, tsy mbola novakianareo va ny teny amin'ny soratra masina hoe ny vatsy izay nilavo ny mpanao trano dia izy no efa fehizoro avy tamin'ny tompo izao ka mahagaga ny masontsika. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny vono, ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro, fa nazovy no hianjerany dia ho mongomongo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Re fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny fotoana izay nisian'izao fanoharana nataon'i Jesosy izao dia fotoana izay ny fahamaliny tamin'ny mpitondra fivavahana jiosy tamin'izay fotoana izay dia ireo fariseo izany, ireo mpisorona sy loholona.
ny fanontaniany reto olona reto dia ny hoe avy aiza moa ny fahefana anaovan'i Jesosy zao zavatra ataon'izao. Ny fanontaniana tsy fanontaniana tea halala zavatra fa fanontaniana tea hamandrika an' Jesosy, tea hiampanga an' Jesosy. Io no anton'ny fanontaniana. Zany hoe raha lazaina tsotra dia fanontaniana mifono fandrika ao anatiny. Tsy retolony reto no tsy mahalala zavatra, satria mahalala tsara mianatra ny amin'ny tenin'Andriamanitra izy reto. Izay no mampisorona azy, izay no mahaloolona azy, izay no mahafariseho sy mpanoradalàna azy. Saingy raha ny teksta izay rentsika tamin'ny heriny dia tsy ny salasala Jesosy ny laza azy reto hoe mpiatsara velatsihy. Tsy ny salasala mihitsy Jesosy ny laza ny marina mikasika azy ireo dia ny hoe mpiatsara velatsihy. Raha teny hoe fiatsaram-belatsihy dia raha tena amin'ny heviny dia milaza tsotra. Heviny anankiray dia ny hoe valiteny. Ny teny hoe hypocrisie sy amin'ny grika dia valiteny, réponse. Izany hoe raha laza nreto olona reto Jesosy dia olo manakavaly mandrakariva izy ireo, manakolazaina amin'ny zavatra rehetra, manana fahalalana amin'ny zavatra maro, fa saingy ny fony tsy ao. Dia nolazain'i Jesosy azy hoe ity fireneny ity, izay lazan'Andriamanitra ity fireneny ity manaja amin'olony fa ny fony kosa lavitra. Io no mpiatsara velatsihy. Ao amin'ny hoe mpiatsara velatsihy koa ny teny hoe hypocrisie dia misy ny rasinina hoe crinelle, zany hoe mitsara sujet. Ireo koa dia mpitsara reo, tahaka izay ataonan'i Jesosy zao. Dia izy no mpitsara, izay ataonao rehetra dia izy mahay mitsara azy, mahay mahita zavatra ho lazay ny tsarana azy. Ka amin'izany indrindra no akamin'ny toeran'Andriamanitra, araka ny teny retsika teo, an'Andriamanitra ny fitsarana, an'Andriamanitra ny fahamaliana, fa izy ireo kosa nalainy ho azy zay. Io no itenenan' Jesosy azy ry mpiatsara velatsihy. Amin'izany itsarany izany dia amin'izany indrindra no itsarany ho amin'ny famonoana, fa tsy ho amin'ny fanafahana. Tatsika fa nandeha hatramin'ny farany tamin'izany reto mpiatsara velatsihy reto ka nanolotra an' Jesosy ho tsaraina teo amin'ny azy, teo amin'ny Pilato, ary natolotra ho vononina teo amin'ny azy fijaliana izy. Amin'ny anankiray koa izay ampiasan'ny zareo helenista nyity teny hoe mpiatsara velatsihy ity dia mialatsiny amin'izay manao an'ilay asa fa ilazan'ny comédien izy io. Ny comédien izay mijoue rôle anankiray fa eo ihany izy vao miala teo izy olo-kafy izy. Ka dia nampiasan'ny helenista koa izy io, nampiasan'ny grika koa itenenana an'ireny iny asa anankiray iny, dia ry zareo manao comédie. Zany hoe za tsy milaza hoe miasa comédien mandainga, fa amin'ny sansa hoe tsy fiainany, tsy iainany, tsy toetrany, fa miseho ho amin'izany izy. Ka raha mety
dia ilazany Jesosy indrindra ireto fariseho reto izay toa mitazona mafy ny lalàn'Andriamanitra, toa mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra, kanjo fomba ivelany tiana ahatonga ny olona iondrika sy araha-basy fotsiny, fa ny ao anatiny dia lazainy hoe tahaka ny fasana madio velany ianareo, madio ety ivelany fa ao anaty krotatolany maty. Izay ireto olona mifandahatra amin'ny Jesosy eto zao ankehitriny, mametraka fandrika aminy. Ao aorianan'izay dia lazainy Jesosy mazava tsara ny amin'ny hevitr'Andriamanitra, ny amin'ny lazain'Andriamanitra, ny amin'ny toetra ny reto olona ireto, ny vokany. Inona ny toetra ny reto olona ireto? Raha lazainy Jesosy tsotra, ianareo dia mpamonolona, mpangalatra maka ny tsianareo. Natao olona itokisana fa nivadika tanteraka. Jereo tsara ny Jesosy ny zavatra natao anareo e. Tahaka ny olona anankiray nanao tany voaloboka dia natao daholo ny zavatra rehetra, dia natolotra mikarakarainareo. Vitatra amin'ny asiana fahamiaza voaloboka, asiana tilikambo, vita araka ny tokony ho izy. Izany hoe Andriamanitra nanao ny anjara rehetra tokony ho natao ho anareo. Ary eto indrindra dia raha jerena, raha lazaina amin'ny fiteny juridika dia misy rupture d'alliance eto, misy rupture de contrat eto. Inona ny antony? Ny fanarahana dia izao, ataoko ny tany voaloboka, mifanaraka amiko ianao, fa rehefa tonga ny fotoana ny vokatra dia iverina akazy aho. Dia hoy ireto olona ireto, zay révolutionnaire ka, zay ny miasako anao ny hitavana ny vokatra, anay ty. Kanefa tsy io ny fanarahana, tsy zay no ny fanekena. Ny fanekena dia izao, eo anao hikarakara ny tany voaloboka, dia rehefa tonga ny tompony dia mandray ny vokan'izy. Nijanona tamin'izay ny fanekena ny tompony, dia nandefa olona, lananareo jereo kely. Inona no ataonao aty? Novonono le olona tonga tany. Novonono. Dia atreo indray koa, sao dia mba nisy zavatra tsy dia nety loatra ary sao dia hafahafa fiteny very zareo reny nahatonga azy. Ohatr'izao, ialako nenina ihany, andefa olo-kafa koa aho. Dia nataony ihany nataony. Mbola hiala nenina ndray mandeha koa, aleo mihitsy ny zanako ary. Io mba hoajaniko zanako, io dia tsy hoajaniko. Mbo miako koa azarozy. Io no toetra ny reto olona mifanatrika amin'ny Jesosy ireto. Sady mangalatra, no tsy manaja fifanekena, no mamono olona. Zay no natao izy. Eo indrindra fiavako, eo indrindra ny fomba ijeren'Andriamanitra nyzay nataotsika teo anatrehana. Amin'izay tsy andraisatsika izay ny rano atsika, amin'izay tsy andraisatsika ilay nomena ao atsika dia Jesosy Kristy, dia tsy hafa noho ireto isika, tsy hafa noho ireto isika. Ao amin'izany indrindra rehefa tonga
io ny mahamenatra ny fiangonana indraindray. Inona no mahatonga ny fiangonana na mahatonga antsika indraindray isika ao anatiny, indrindra ny mpitondra indraindray, ho mangalatra dia mangalatra ny voninahitr'Andriamanitra izany. Mangalatra ny voninahitr'Andriamanitra satria isaloranao ny voninahitr'Andriamanitra ato amin'ny fiangonana ho entinao manaporotra, mampahory, mampijaly ny vahoaka an'Andriamanitra. Aza dia tsy maintsy izao toerana menao amin'ny fiangonana fa raha tsy izany tsy mahafaly ahy dia inona ny zavatra kendrinao amin'izay? Ny tondra fiadanana ho an'ny zanak'Andriamanitra tokoa ao anatin'ny fiangonana ve sa ny tondra fampahoriana? Firy ny olona mijaly amin'ny ady lahy eo amin'ny fiangonana isaky ny andeha hiangona sasany, inona indray izao no hoenao, inona indray izao no hitao, ranona dia efa tsy zaka tsonika. Mangalatra ny voninahitr'Andriamanitra ka tsy mba voninahiny ny fahefany nentina haneho ny voninahitr'Andriamanitra fa fahefana nentina haneho ny voninahitry ny tena ka mitondra fahoriana ho an'ny hafa. Ianareo mangalatra ho Andriamanitra. Inona koa tsy manaja ny tenin'ny fanekena? Raha Andriamanitra ny fanaraka tamin'ny olony ny amin'izay netsony azy ka nametrahany azy, ny olona kosa miala. Tsy mety Andriamanitra tsy minitsy ny zavatra tiako, tsy izao ny zavatra tadiaviko, izao ny any tiako atao, izao ny any tiako atao. Tsy ekeko izay teninao, mananiara. Nefa Andriamanitra ny fanaraka tamin'ny anaka, zireto izao no ataoko, ianao kosa izao no mba ataonao. Miala mahazo zanak'Andriamanitra ka miditra ho zanak'ilay ratsy, dia sady mangalatra no mampahory no tsy manaja izay teny omena. Iny ary raha izany hoe Andriamanitra efa tafahoatra loatra ka tsisy hevitra intsony, inona no ataony amin'izany olona izany rehefa tonga izy? Hataony loza tokoa ny andringanan'izany olon-doza izany, ary ny tany voaloboka dia ahofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy vokatra amin'ny fotoany avy. Io fihavana ny mamperitreritra. Ngamba tsy dia inon'ny olona izany kanefa zavatra ary ny fitrangano izany dia izao: miala Jesosy rehefa atosika ao izy. Mba jereo aniry olona raha mijery ny bokin'ny Apokalipsy itsika ohatra, nisy ireo fiangonana lehibe voatantara ao amin'izao fotoana izao. Misy ve ireo fiangonana ireo? Satria tamin'izay Andriamanitra nefa nampitandrina hoe mibeba ny tandrema, fa raha tsy hibebaka ianao dia hanala ny fitoeran-jiro hiala taminao aho. Lasa tokoa ny sasatsasany amin'ireo toeran'ireo moské no amboniny amin'izao fotoana izao. Jereo ity tany ety andrefana nitondra ny filazantsara tany amintsika sy tany amin'ny toerana maro. Maro ny fiangonana no efa amidy amin'izao. Any Londres efa misy lasa bara azy sasany. Adina nataon'ilay presbytera tao amin'ilay fiangonana sisa, mbola mba ao ihany izy, dia ao ambanin'ny vera ao sy nalako roa kely dia sao dia mba hatsiaro ihany ilay olony. Efa lasa sao ny ala ny fitoeran-jiro, sao ny ala ny fitoeran-jiro, maisina ny tany.
meny ny hafa izay mahavokatra azy ny filazantsara. Hainy Andriamanitra ny miala rehefa tsy mila azy io. Hainy ny miala rehefa tsy mila azy io. Tonga tany amin'ny azy izy hozy fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy kosa dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Io Jesosy ilay vato ny lava mitana ao trano io, nefa tonga fehizoro. Izy no lay tonga ho ahy, tonga ho anao, manolotra ho ahy sy manolotra ho anao ny zavatra rehetra, manao fanekena amiko sy manao fanekena aminao, ny hoe anaka atolory any fonao fa ny sisa izaho no manatanteraka azy. Ny sisa izy no manatanteraka azy. Ny ampahafantariny kosa nefa tsy maintsy misy farany ny zavatra rehetra. Tsy maintsy misy farany ny zavatra rehetra. Fa izy ilay tonga eo aminao dia toy ny vato lampy anankiray mitsangana sy miorina eo aminy ianao, dia mitsangana ka tsisy atolotra anao na rivotra mahery na rano be na tsunami, fa miala tamin'ny kosa ianao dia irodana ka ho torotoro sy mongomongo. Tsy mba fampitahorana ny azy fa filazana tsotra ny zavatra tsy maintsy hisy sy tsy maintsy hitranga. Anjarako, anjaranao sisa ny misafidy. Andriamanitra tsy mba mahay manery ahy na mahay manery anao. Io tsy nataony io, fa mamela safidy malalaka ho anao izy. Tsotra ny atolony anao, atolotra anao ny zavatra rehetra. Ny fanarahako aminao dia izao: anaka atolory any fonao, ny sisa izaho no manefa azy. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka azy aritra mandrakizay. Amen. Raisy ny fitahira. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana sy ny fiangonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen.